Amin'ny foraviraviindray a no anaterako ny arahaba omba pirarintsoa ho atsika tsirairay avy any tokantrano any. Ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson ndray a no miaraka aminao am'ty anio ity. Riavana malala nde tonga de hivavaka avy antranontsika de manasa anao hoe hiaraka amiko eto a fa inoko fa anafaka anao ndray Andriamanitra androany anao zavatra eo amin'ny fiainanao ndray Andriamanitra anio. Akipio masonao de ndetsika asianao hivavaka. Misaotra anao ndray zahay Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mpanao fahagagana. Misaotra anao zay, atsonay zany anaranao zany satria natioranao no manafaka anay, natioranao no manao fahagagana eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra anio de ny fanirinay ary ny etahitanay de ny mba hanaovanao zava-mahagaga, ny mba hanaovanao zavatra mahafinaritra indray eo amin'ny fiainanay. Na inona Andriamanitra mety hoe ady atrehanay de mino zay fa ianao mihitsy no hiditra an-tsehatra an'io amin'ny olona zay manaraka ao amin'ny tokantranon'io amin'izao ora sy fotoana zao. Anio ary no fiasan'ny fanahy masina de aoka hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy, hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manonona ny fiadanana hatrany tena koa fiadanan'i Jesosy Kristy ho atsika tsirairay avy zay mpanaraka ny fandaharana na amin'ny alalan'inona na amin'ny alalan'inona no anarahanao anay de manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao zay mpanaraka ny tokantrano. Riavana malala volana vaovao, lohahevitra vaovao be, lohahevitra zay mahafinaritra ary lohahevitra zay tena napetraka Andriamanitra tao am-pon'ny mpanompony tsy kisendrasendra fa lohahevitra zay hitondrana fiovana indray eo amin'ny fiainanao. Lohahevitra antsika mandritra nyty volana marsa rehetrarehetra ity de ny hoe iray volan'ny fanafahana, iray volan'ny fanafahana, fanafahan'ny olon'Andriamanitra, iray volan'ny fanafahana, fanafahana ny olon'Andriamanitra. Riavana malala ao amin'ny tompo ny olona anankiray rehefa mbola voafatra de mila fanafahana izy, mila vahana zany fatorany zany. Rehefa mbola misy fatorany eo amin'ny fiainany de mila fanafahana izy ary ny fanafahana an'zany gadra eo amin'ny fiainany zany de fanalahidy no anafahana an'zany fiainana, ny anafahana an'zany olona zany. Misy karazan'olona nefa tsy mahafantatra hoe fatoran'ny fahavalo izy. Misy karazan'olona tsy mahafantatra hoe fatoran'ny fahavalo izy, tsy mahafantatra hoe tokony ho afahana izy fa de miaina ny fiainana fotsiny eny nefa izy tokony efa hiaina fanafahana. Zay indrindra angalasiana bavy no anton'le lohahevitra hoe iray volany fanafahana. Misy manontany indray zao hoe fa maninona atao hoe iray volany ka zay indray napetrako ny tompo tao am-ponay hoe iray volany fanafahana. Hoy mantsy anao teo hoe misy karazan'olona tsy conscient, tsy tonga saina hoe mila fanafahana izy. Ary indrindrindrindra angalasiana bavy raha olona te ho tonga amina toerana lehibe na te ho tonga amina tanjona lehibe de ny fahatongavana am'zany de tsy mora, mila fanafahana vao tonga am'zany, mila fanalahidy. Mety hoe ianao hoe za zany mety mbola tsy afaka zany mahatonga anahy tsy tonga am'le toerana zay andraindraiko. Matoa zay, sarotra, tena hoe sarotra be ary tena tsy mety tonga any ianao, tsy mety tonga any am'le toerana de tsotra angalasiana bavy, mila fanafahana ianao. Misy karazan'olona nefa tsy mila an'zany fa mila miaffronter fotsiny izy, mila miatrika izy. Ary zany hoe miaffronter sy miatrika zany de midika angalasiana bavy fa tsy moramora ny atongavany eo am'le toerana anankiray. Andeha ame ohatra fotsiny tsika hoe ny zanak'Israely, ary io tena be de be mpanompon'Andriamanitra mampiasa an'io ohatra io ary tena ohatra akaiky nefa an'io hoe tsy sitrak'Andriamanitra, tsy nafaly an'Andriamanitra no namatoran'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Nanafahana anazy tao de nila fanalahidy. Nanafahan'Andriamanitra tao ny zanak'Israely tao Egypte de mila fanalahidy. De nitsika hijery ten'Andriamanitra, ny ten'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Exodosy 3:17 sy 9.
Exodosy 3:7-8 hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. Voalohany aloha dia efa raisitsika amin'izany tenin'Andriamanitra ny sahady hoe ianao iza mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mahita, hoe Andriamanitra tsy maheno. Ny tenin'Andriamanitra dia manam-porofo fa hitan'Andriamanitra ny fahoriana izay mianjady aminao, fahoriana izay amatora ny fahavalonao, ary ren'Andriamanitra ny fitarainana izay ataonao lava. Any amin'ny 9:9 dia hozy izy hoe dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronosy tantely, any amin'ny tanànany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Ravana malala ao amin'ny tompo averiko, ren'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ny antsoantsonao, ren'Andriamanitra ny antsoantsonao ary hitan'Andriamanitra ny fahorianao, ny alahelonao dia tonga any amin'Andriamanitra. Fa mba hatonga anao ho afaka ao anatin'izany fitarainana, ho afaka ao anatin'izany fampahoriana izany, dia fanalahidiny entin'Andriamanitra dia ozy izy efa nidinao izao hamonjy anao. Ny zavatra mahagaga nefa rahalasiana bavy amin'io tenin'Andriamanitra io dia hoe nilaza'Andriamanitra fa efa nidina izy hamonjy any zanak'Israely, nefa Mosesy no nirahana nanafaka anazy. Averiko, ny zavatra mahagaga dia nanambary Andriamanitra hoe efa nidina hamonjy any zanak'Israely ao tanany Egiptianina, nefa Mosesy no nirahany hanafaka ny zanak'Israely. Za tsy miteny akory hoe Andriamanitra Mosesy tsy Andriamanitra, fa nirahan'Andriamanitra, nefa ny zavatra nambarany tenin'Andriamanitra dia hoe nambaran'Andriamanitra dia hoe nidina ozy izy, nidina namonjy ny zanak'Israely. Dikan'izany raha lasiana bavy, rehefa misy mpanompon'Andriamanitra, nirahan'Andriamanitra manoloana anao, dia Andriamanitra maniraka ny mpanompona, Andriamanitra midiny eo amin'ny fiainanao zany, hanafaka anao eo amin'ny fatorana anankiray. Mety misy zavatra koa mety mamatotra anao, ndeha ataontsika hoe fahazaran-dratsy, mety voafaritry ny zava-mahadomelina ianao, mety voafaritry ny filanofo, ireo zava-mahadomela sy filanofo ireo anefa dia anisan'ny blocage lehibe atonga an'Andriamanitra tsy hanao zavatra eo amin'ny fiainanao. Raha lasiana bavy, ny olona mpifatitra na olona voafatitra dia tsy maintsy mila fanafana. Ao anatin'ity volana mars ity dia hiaina vavaka sy fanafana fotsiny tsika, ary tena hoe hianatra mahakasika ny fanafana, anao délivrance mahery vaikitsika, anao vavaka sy fanafana zany hoe hiasana ianao miaraka amin'ny tenako sy ireo mpiandry rehetra ny fiangonana. Mariako fa io fotoam-bavaka io dia tsy fotoam-bavaka andraindraintsika anaram-piangonana manokana na ankalazantsika anarana pastera manokana, fa anarana tokana no ankalazaintsika amin'io, anaran'i Jesosy Kristy, anaran'Andriamanitra. Raha ianao le karazan'olona matsapa hoe misy fatorana manokana eo amin'ny fiainanao, misy fatorana tsy mety resinao, misy ady tsy mety resinao, tsapanao mihitsy hoe ny fiainako ty ngamba mety manontany teny ianao, fiainako ty ngamba tena hoe voafatitra mihitsiny. Dia zao mandritra nyity volana mars ty, efa naniraka ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny nanirahan'Andriamanitra ny Mosesy hanafaka ny Egiptianina, hanafaka ny Israely tao an-tanany Egiptianina azafady, tahaka ny nanirahan'Andriamanitra Mosesy hanafaka ny zanak'Israely eo an-tanany Egiptianina, tahaka an'izay no nanirahan'Andriamanitra anay hanafaka anao ao amin'ny fatotry ny Egiptianina, ao amin'ny fatorany Farao. Ravana malala mety efa nandany vola maka-reny ianao, mety efa lany miaiky ianao hoe efa nalehanao daholo zao toerana rehetrarehetra zao mba hanafaka anao, fa tsy mety afaka ianao. Mety voafatry ny fahantrany zany, mety voafatry ny aretina ihany koa, mety efa lany aiky ianao nitady dokotera à gauche à droite, fa zao ny zavatra ilainao raha lasiana bavy te zao fanafahan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hidina mivantana aminao eo, Andriamanitra tsy hiseho mivantana aminao eo, fa zao naniraka ny mpanompona izy mba hanafaka anao.
naniraka amin'ny mpanompona izy midika zany fa tsy kisendrasendra zany no ahenonao an'izao fandarana zao, tsy kisendrasendra zany no ahenonao na ahitanao an'ity fandarana ity, fa midika zany fa Andriamanitra efa te hanafaka anao zany, efa te hanafaka anao. Enao io mihitsiny io mijery fahita lavitra io na mihaino amin'ny onjam-peo, enao io mihitsiny no tian'Andriamanitra ho afahana an'io, enao io mihitsiny tian'Andriamanitra ho vaina ny fiainana, enao io mihitsiny tian'Andriamanitra ho afahana amin'io zavatra tsy mahasoa io, zavatra zay mandany ny herinao sy mandany ny volanao fotsiny io. Enao io mihitsy no tian'Andriamanitra ho afahana amin'io, enao io mihitsy no tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny fantranana antrosa zay mety efa niainan'ireo razanao taloha, razambe anao taloha, niainan'ireo ray aman-dreninao taloha, enao io mihitsy no tian'Andriamanitra hovainao anatin'izany. Inoko tanteraka galasiana bavy fa anova ny fiainanao Andriamanitra, inoko tanteraka fa efa hiditra any amin'le tany tondra-drinosy tantely ianao, ary tadidio fa ny olona afaka ihany no afaka andresy ireo kananita, ny jebozita, ny amalekita sy ireo hitahita rehetrarehetra zay voalaza amin'ny baiboly voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny amorita, ny perizita, ny evita, ny olona afaka ihany no afaka andresan'izy ireo. Efa afaka tao Egipta ny zanak'Israely, zay vao nakany amin'ireo firenena samy hafa ireo nandresan'izy ireo, ary efa resin'ireo dia tonga tao amin'le tany tondra-dronosy tantely izy. Dikan'le tany tondra-dronosy tantely moa dia fitahina manana ambiaby, zany hoe manana an'izay zavatra ilaina rehetra ianao. Ravana malala avery koa any, satria mety misy tsy malala hoe neny hito fiangonana ito zany na hoe neny hito mpanompon'Andriamanitra ito zany, de zany foana hoe fitahina no resana. Tsotra fotsiny ambarako aminao hoe ny résumé amin'ny fiainanao voatahy ianao ety an-tany sady voavonjy ianao any an-danitra. Zay ny fotoana niaraka taminao teto, fa mino fanahery ianao tao anatin'izany afatra zany, manasa anao ho tonga fa fotoana tsy hanavahana na izy na izy io, ny alahady zao ny fotoanantsika. Isaky ny alahady manomboka amin'ny fitora sasany fidirana voalohany, amin'ny folora ny fidirana faharoa, ary ny tolakandro kosa dia amin'ny telora torakandro. Fotoana zay anaovantsika fanafana vavaka sy fanafana mahery vaika io, fotoana zay andraisantsika fampianarana. Raha tsy hitanao le toerana dia ao amin'ny trano manga Tanamboasainka, ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Azonao atao ihany koa ny miantso Laratarby 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ary fa de manantena ny ao aminao zay tahin'Andriamanitra tompoko.